Fanaraha-maso ny fivezivezen'ny olona, fivezivezen'ny omby ary ny basy. Ireo no paikady vaovao entina hiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Io no nambaran'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmaria-pirenena nandritra ny fidinana ifotony nataon'izy ireo, izay notarihan'ny ataleny kabinetra ny sekretera-panjakana miadid zandarmaria-pirenena ny jeneraly Tsirivelo Nicolas. Amaro ny tanjona hoy ity manam-boninahitra ity. Ny tanjona moa zany dia efa eninareo tamin'ny ena manjery ny toromarika nataony andriamatoa général de division secrétaire-panjakana miandraikitra ny gendarmerie ao anivon'ny ministère ny fiarovana amin'ny fanovana ao anatiny. Rehefa nandray ny fahefana izy dia nampanantena asika vahoaka ny fiovana avy ety amin'ny gendarmerie, fiovana fitondran-tena zany, fiovana ny fandraisana amin'ny vahoaka, ny fandraisana amin'ny solotenam-panjakana sy ny olom-boafidy, satria rasika mahalala fa ny gendarmerie pirenena na ny mpitandro filaminana dia tsy ahavita samy rery ny fampandriam-pahalemana. Ny fandalovana eto zany dia manara-maso ny fanatanterahana zany aty ifotony, aty amin'ny fokotany. Manahoana tanteraka tonga aty fotony ve io toromarika io samy miantokatona any ambony any any. Anisany koa ny fifanakaloza-kevitra teto ateo amin'ireo tompon'andraikitry ny filaminana anatin'ireo sy ny vahoaka, samy nanome ny laharana finday azahoana azy avy ireo manam-boninahitra tsirairay mba ahafahany vahoaka mampita vaovao. Ary hita fa nampazoto ireo mponina tokoa izany. Zahay amin'izao tena madoky fa ho isy fiovagna tokoa ny faritra aty aminay, satria mbola tsy pohitanay zavatra hetsika ataona reo mpitandro filaminana reo zao. Raha hatramin'izay ke misy zavatra ohatran'io niseho teto, tena ny lamina ny toerana aty aminay. Fa zahay tsy sahy na dia hoe misahy miteny anareo manome loharanom-baovao, zahay tsy sahy miteny. Mahafantatra zahay fa reo olona ratsy reo manana olona manam-pahefana ambony zareo ao ambadiky zareo, ary io mena ambony mena. Ny mpitandro filaminana anay manao ny asan-jareo fa mbola misy koa manam-pahefana ambony ao mitsara igny le ologno igny, ka raha vao vita ny fitarana igny izy afaka maray, ny dembiny afaka maray, igny le ologno afaka fotsiny zao. Vazansyn'izigny ny tena manahira ka zahay aty tantsaha fiaignanay agny mijeognojeogno agny manahirana ka tsy maintsy mandeha zay feo zay. Ka ohatran'izay zany ny atahoranay magnaboaka sekretren-javatra maro io, satria tsy mahazo toky zay fa hiaro zahay zany mpitandro filaminana zareo agny zahay aty. Ka raha hiteniteny io maro ady hain'olo renseignement raha jiaby igny teny igny le rangaha igny eny teny tare, le rangaha igny teny tare ataovy ary zay fomba agnamboarana azy amin'ny fomba maro samihafa. Zay sy zay zany fomba filazanay mikasiky ty anton-javatra dianareo ty. Fa raha io zao ny mitohy mahazo antoko zay fo tena mandro fahalema, fa rio numéro ny telefôninareo ny sahanay ampiasay, fa zay tsy sahy miteny hoe zao vatanay zao tsy sahy. Raha ny loharanom-baovao azo toy ny antoerana trany dia santatra fotsiny izao fidinana ifotony eto anivon'ny fokotany Ambovondramanesy, commune Ambalakida, distrikany Mahajanga faharoa izao, fa mbola ho avy ny anjaran'ireo fokotany maromaro samihafa. Izao moa no natao dia ho fanatanterahana ny baiko nomen'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmaria mba hanafoanana ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika.